Nitondra fahavoazana maro ho an'ny distrikany Farafangana faritra atsimo atsinanana ny fandalovan'ny rivodoza ava afarany teo araka ny nambarany Julson Jona teraky Farafangana potika ary dibidrano ny akamaroan'ireo toeram-pambolena any antoerana ary ahina nisy ny tsy fampietsakafo indray jerentsika ary ny fanampanazavana raha araky ny filazan'olona zany dia tsy nisy rivodoza na hery vaika takehiny farany teo satria na le faritra ataontsika hoe anina tsy de mifindra toerana za dia lasa nifindra toerana daholo tamin'ity farany ity ohatra zao maka commune anankiray eo commune Anosivelo matetika de mifindra makany Ambalavotaka zay de tena difitra daholo zany le tanàna ary natalanjona sy mahagaga ny olona le izy gasa angamba mety ho mafimafy ny ataontsika hoe ny mosary am'ity sy ny zay rehetra manodidina azy satria nivokatra simba le rano somary naharitraritra zay vao niena fa araky ny fahitana azy zany rezomano teo Farafangana zany mba vaky le vavarahana iny dia vetivety de midina ny rano teo atapitanana ny Farafangana fa ny ambanivohitra zany sy ny manodidina dia lo daholo ny fambolena sy ny vokatra rehetrarehetra na io vokatra antanety na ny vary sy ohatran'izay zany tena hoe miala tsiny indrindra am'le fomba fitenena fa hoe tena mahatsiravina be le izy mafy be le anina nanomboka hatramin'iny faritra atsimo atsinanana rehetrarehetra iny angambany dia saika voa daholo manomboka hatrany Vabendrano araky ny efa fantatsika moa zany de misy betabe ny lalana tapaka ohatra fotsiny vao miala kely ny tanànan'ny Farafangana mandrapatonga ny Anosy Tsararafa zany de fa tapaka nandritra ny andro maromaro ilay lalana de tao vohipeny koa dia voa ihany koa fa ny tena hita zany de nitaty akaiky ny Voaparara sy Ranomafana taty misy ataontsika hoe lavaka tena toro zany